afatsika miaiky nefa an'izany ampahatsorana mpanatry tena fa ny sasasasany amintsika koa dia manararoatra le fahalalana dia manao zavatra mifanohitra amin'ny lalàna velona mifeny asa fanaovana gazety. Za eto tsy arak'izay resaka mandeha sy ny resaka atao isatokony ty fionana ty sy ny fisiko eto tsy hoe akory hanenjika gazety anankiray na hanenjika mpanao gazety anankiray na hanenjika radio privé anankiray na hanenjika olona anankiroa mpiasan'ny radio privé anankiray. Zay ny asako fa ny asako dia miandraikitra mpanao gazety rehetra sy ny orinasa mpanao gazety rehetra. Ary raha ohatra ka misy ny zavatra tsara dia anjarako miteny hoe tsara zany ary tohizo. Ary raha ilaina ara zany dia fomba maro samihafa dia hoe manome zany ny lokana hoe mifankasitrahana amin'ny zavatra tsara zay. Raha misy ny zavatra tsy mety ratsy tsy manara-dalàna dia mbola anjarako ihany koa mitsangana teny hoe tsy manara-dalàna zany. Zay natokisian'izao fionan'izao. Ny politika velary ministera ny serasera hatraminao tonga avako teto politika ny dialogue zany hoe mifanakalozan-kevitra amin'ny mpanao gazety rehetra, amin'ny tompona andraikitry ny rédaction rehetra, amin'ireo tompona orinasa mpanao gazety. Fanakalo hevitra amin'izay mety mahatsara an'le asa. Mazava ho azy amin'izay zany fa rehefa misy an'izay fanakalozan-kevitra zay dia tsy mitsahatra ny tena mampatsiahy fa misy lalàna fe azy ty asa fanaova gazety ty. Tsy arak'izay nieritreretany sasany indrindra reo mbola vao tanora tonga eto amin'ity sehatry ny asa fanaova gazety ty fa dia tena misy lalàna fe azy tokoa ty asa fanaova gazety ty. Ny anankiroa ireo lalàn'ireo lalàna fototra zany. Nay tamin'ny taona 90 tany misahana momba indrindrindrindra ny asa gazety atsoratra. Ary ndray tany amin'ny 20 tany 1990 misahana sy miandraikitra momba ny hainao manjery. Hatramintsika miresaka zao dia mbola reo lalàn'ireo miatra, mbola reo lalàn'ireo na ampiarina amin'ny asa fanaova gazety. Fa nandrisan'izay 5-7 taona zay dia nisy karazana fivoriana isa tokony tetsy terony niarahantsika samitsika niarahana tamin'ny vahiny mipiraikitra an'izany nandrafetana hoe lalàna vaovao isahana ny asa fanaova gazety satria hoe mivoatra be amin'ny lafy maro samihafa ny asa fanaova gazety dia tokony ampiarahana amin'izay koa ny fivoaran'le lalàna. Fa hatreto aloha dia mbola inenivo ny fikolokoloana foana ihany zay projet de code de la communication vaovao zay. Ary niterako moa zany mba information dia mba milaza zany fa rehefa tena fikolokoloana lava tany izy dia nalaiko niaraka tamin'ireo manampahaizana juriste araka ny lalàna isatokony efa narafitra anay dia efa voninao zany fa miandro fotsiny hoe rehefa mba malaladalaka ny androm-panjakana pisahana an'izany rehefa mba mazavazava ny lanitry ny politika sy ny fivandirana ara-politika dia ngamba ny azo aroso otinieny tompony andraikitra amin'izany zany projet de code de la communication zany. Information fotsiny zany zay entre parenthèse. Dia le reo lalàna anankiroa zany loaly anankiray 90-031 dia ordonnance le anankiray 92-036. Ny mampalahelo dia zao tamin'ny zoma teo nahitana fanjato fanarivony an'izay betsaka amintsika tsy may nareo ny référence an'ireo lalàn'ireo betsaka mihitsy misy may maro koa tsy may. Raha nandeha tery amin'ny tena moa zany na misy zany ara dia ialana tsiny alana folo amin'izay mpanenjika fa tsy maintsy mba miala voly koa satria efa enjana loatra le dia nandeha tery mpihina cafétéria tamin'ny zoma alina fa misy
maromaro zany le mpihirahira tao dia mba nijery tao. Misy manao gazety cultural tanora maromaro 5 enina teo dia natsoina ny ara-mipetraka amin'ny tena io. Fa mivarahosana amin'ny tsangam-bolo mihitsy ny tena, tsisy zavatra fatana raha zany lalàna fiaina asa manao gazety zany. Satria na zavatra so ny mizara roa mantsy tsika eo zao amin'ny resaka karatra io. Misy le efa mahazo nafenan'le fepetra hoe telo taony sy nianatra sy nrehetrarehetra reny zany dia nahazo le karatra tafiditra anatin'ny listany le mahazo. Dia amin'le tafiditra anatin'ny lista ary ny ampahany voalohany efa vita any imprimerie le izy, fa ny ampahany faharoa zao vitain'ny ministera zao zany amin'ny imprimerie any. Ary misy ndray le ampahany ray zay miasa ihany a manao gazety fa mbola tsy mahafenao le fepetra dia tsy karatra io. Dia misy amin'ireo mpanao gazety reo le tsy manana le karatra io zany. Tsy hay moa zay fanorona hevitra azo any amin'izay lehibeany any fa dia hoe vazavaza tao velany tao zany. Na hoa zay tsy ampidirina, zay dia tsy maintsy miditra, tsy maintsy miditra. Nanontany aho fa manina vazavaza be ohatrany fa afaka miresaka tsotrony hoe zay dia mba tonga ato no gouvernement. Tsy lasa mihitsy zany fa ianao ministra mihitsy miresahana fa naiza zay tianay aleha dia tsy maintsy mitsofoka zay mpanao gazety. Nanao vazivazy aho ndre ka rehefa vita ary ty ho aty spectacle zay hoentsika andao ody any aminay fa atory io dia mba mitsofoko anaty chambre à anay koa zany ianao zany. Ka hoe naiza zany zay aleny mazoteny mampivarahontsana izy satria miteraka ady le zavatra anaiky niteraka scandale. Dia nantariko moa aveo mba hainareo ve ny référence any dia tsy hay samy manana didy amin'izany daholo, samy amin'ny faute amin'izany a, na ny tompony ny orinasa mpanaova gazety a, na ny lehibe le rédaction, na le mpanao gazety a, ary koa na ministère samy diso amin'izany. Satria samy manana andraikitra amin'izany formation zany a, samy tsy nisy nanao. Dia noho zany a voatery zany tamin'iny hatramin'izao zany a mampatsiahy dia zay ny atopisitsika eto ny amin'izao fivorintsika zao. Ho azy efa mahafantatra dia lakotsiny lako fondro. Za tsy hiditra lalina fa ampatsiahy fotsiny dia laza aminareo inona zany no atao rehefa aveo. Le lalam-panorenana io dia milaza fa malalaka ny asa fanaova gazety a, fa zay fahalalahana zay a dia mijanona rehefa eo anatria ny fahalalan'ny hafa. Ary zay fifandraisan'izay hoe fahalalan'ny hafa sy ny fahalalan'ny asa fanaova gazety zay a dia isy lalàna amariparitra n'izay zavatra zay. Raha nalatsy aminao vakiko vetivety le izy zay zany mba tsy hoe zay koa dia amoronany roli satria amoronan'le ministra tsangatsambanorany eto fa vakitsika vetivety fotsiny a teo frantsay moa izy teo. Les libertés, article 10 de la Constitution, les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'État. Malalaka izy a naizana izy ary tsy mifarana raha tsy amin'ny fakatoavana ny fahafahan'ny hafa koa sy ny zoan'ny hafa. Misy hafa moa hoe impératif de sauvegarde de l'ordre public sy rehetrarehetra. Zava-misy nefa ny ankehitriny raha tsika mahita na gazety an-tsoratra io na haina manjery io